Anio Alahady faha-10 ny volana Novambra 2022. Alahady faha-20 manaraka ny Trinité. Ary eto amin'ny Spaa10 FJKM dia Alahady hitondranam-bavaka manokana ny Fitantanana ny Fanantenana FJKM. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, mitsangana hisaotra sy hideran'Andriamanitra. Vakitsika ny Salamo 50 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina no iderahantsika sy isaorantsika an'Andriamanitra, ary aorianan'izay dia tanterahantsika ny firana fanampiny laharana 412 ka ny andininy rehetra no tanterahantsika amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya! Mideran'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina, miderazy eo amin'ny habakabaky ny heriny, miderazy no ny asany lehibe, miderazy be ny voninahitra, miderazy amin'ny fitsofana ny anjomary, miderazy amin'ny valy sy ny sokona, miderazy amin'ny ampongatapaka sy ny dia, miderazy amin'ny sodina, miderazy amin'ny kipantsona maneno, miderazy amin'ny kipantsona tsara feo. Aoka izay rehetra manako finaina samy hiderany Jehovah. Haleluya. Amen. Hivavaka isika Tompo. Ry Andriamanitra andriananarina io, masina ianao, misaotra sy mankalaza manome voninahitra ny anaranao izahay amin'izao andro alahady maraina izao. Misaotra anao manokana izahay no ity andro lehibe ionanay aminao ity. Misaotra no izao andro manokana hitondranam-bavaka ny Fitantanana ny Fananana eto anivon'ny FTV-FJKM izao. Ny voameran'ny Fananana eo anivon'ny Synodam-paritany, ary ny voameran'ny Fananana eo anivon'ny fitandremana sy ny fiangonana. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay eo, lehibe sy mahatalanjona ny asanao, ary mankasitraka anao indrindra izahay fa afaka miombom-bavaka amin'izao toerana izao ankehitriny. Dia mametraka ny fiainanao eo am-pelantananao izahay, mangataka aminao izahay, hiasanao anie izao Fotoampivavahana masina tanterahana izao ho voninahitra ny anaranao irery. Misaotra Tompo. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, henoy amin'ny fanajana sady eritrereo tsara ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra izay horenesintsika ankehitriny. Hoy ny Tompo, dia anao ry Jerosalema, izay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina tsara, matahorany Jehovah ka mifadiany ratsy, fandrao vokisany vahiny ny fanananao,
ary izay ny sasaranao ho tonga ao an-tranony vahiny. Ary Jehovah-Andriamanitra nitondra andralehilahy ka namponina azy ka ao misahedena hiasa sy hitandrina azy. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Irahantsika ny firana FFPM larana fahaenina, ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo. Avia miondrea ary vazatany eo. Riavana malala ao amin'ny tompo, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ka aoka hanatona ny tompo hiaiky ny fahotantsika eo anatrehany, ka hanaraka izao vavaka mangina tanterahantsika izao. Mamindrafo aminay Andriamanitra, araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fiantranao, vonoa ny fahadisoanay. Sasao madio izahay mba ho afa-keloka, ary diovy izahay mba ho afa-pahotany. Fa tsaroanay ny fahadisoanay, ary eo anatrehanay mandrakariva ny fahotanay. Taminao dia taminao ihany nanotanay, ary izay ratsy eo masonao no efa nataonay. Mba ho marina ianao raha miteny, ary tsy hanatsiny ianao raha mitsara. Indro tamin'ny eloka no niterahanay, ary tamin'ny fahotana ny torotorona ay ny reny. Indro fahamarinana ao am-pony sitrakao, ary fahendrenao miafina no nampafantarinao anay. Diovy izahay ho afa-pahotana dia adio, sasao izahay ho fotsy mangatsakatsaka, ampandrenesy fifaliana sy faharavoravoana izahay hifalian'ny taolana izay voavakivakinao. Afen'ny tavanao ny fahotanay, ary vonoy ny elokay rehetra. Amorony fo madio izahay Andriamanitra, ary havao ziorina marina ny fanahinay ato anatinay. Aza manary anay hiala amin'ny eo anatrehanao, ary aza manaisitra ny fanahinao masina aminay, ampidio aminay ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary tohany fanahy mazoto izahay. Fa tsy fanatitra ny sitrakao, fa raha izany dia nomenay ihany. Ny fanatitra ho anao Andriamanitra dia fanahy torotoro. Ny fanahy torotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba ataonao tsinotsinona. Amin'ny anaran'i Jesosy mpamonjy anay. Amen. Irahantsika ny firana FFPM larana 9 ny andininy voalohany, ny andininy fahatelo, ny andininy fahaefatra ary ny andininy fahafito. Hallelujah.
ry havana malala ao amin'ny tompo raiso ampifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka izay omeny tompo antsika. Avia ary fandahatra isika hoy Jehova, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha miaiky sy mankatoy ianareo, dia ihinana ny vokatsoa amin'ny tany. Hoy Jesosy taminy, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanaka Abrahama koa, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Sambatra ny olona izay voavelany elona, sy voasarina ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Ampifaliana ry havana no irahantsika ny firana FFPM larana fa 777 ny andinin'ny faharoa sy ny andinin'ny fahatelo. Isika hiaraka anaiky sy anambara ny fanekempinoana kristianina izay raisantsika amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao, ka ny fanekempinoana larana faharoa, fanekempinoana nikeanina ny ombonantsika iarahana amin'ny redona. Isika mino an'Andriamanitra iray, ray tsy toa, mpanao lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na nita na nitsita, ary an' Jesosy Kristy iray, zanan'ilay tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray ny talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahary izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao fanahy masina nofo avy tamin'ny arivo-herintsika. Dia tonga olona izy, nohony tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny anapahan'ny Pontio Pilato izy, maty izy ka naleva, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy, niakatra ao any an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tananakavanana iray. Avy any ny haviany indray amin'ny voninahitra, tsara velona sy maty, ary mandrakizay fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsahoana sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny vava-pahaminana. Isika mino fiangonana iray, masina, miorina fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky mibatisa iray ho famelan-keloka,
sady manantena fitsanganana maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Afatra avy amin'ny komity fitantanana amin'ny fananana FTV-FJKM. Mankalazany Jehova amin'ny fanananao sy amin'izay voloam-bokatrao rehetra. Ohabolona 2022.Fjkm. Ry mpianakavy ny finoana, ho amin'ny fanahinareo anieny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Son'Andriamanitra be fitiavana isika natraty zao lahady fitsotsonam-bavaka ny FIFA 2022 izao. Toy ireo komity rehetra midroy eto anivon'ny FTV-FJKM dia nandray ny asa ireo nanolo tena sy vonona andrafitra ny komity fitantanana ny fananana ny volana May 2022. Niraka fototra napetraky ny FJKM amin'ny komity fitantanana amin'ny fananana dia ireto: famantarana sy fitsiriana ireo fananana manerana ny sahan'ny FJKM, fanoratana ho ara-dalàna sy fiarovana ireo fananana ireo, fikajiana sy fampamokarana ny fananana, fanitarana sy fampitomboana ny fananana. Ankehitriny dia vita soamantsara ny politika stratezika amin'ny fitantanana ny fananana ary tafatsangana ireo voamera 5 tary amin'ny braon'ny komity FIFA nateraka ireo iraka fototra ireo. Voamera voalohany, fanentanana sy fananganana amin'ny voamera amin'ny fananana any amin'ny synodam-paritany sy ny fitandremana ary ny fiangonana. Voamera faharoa, lalàna sy tolo-kevitra ary famahana olana. Voamera fahatelo, fanofanana. Voamera fahaefatra, fanoratana sy tombam-bidy ary fampamokarana. Voamera fahadimy dia mikasika ny vola. Ireto no tsara ho fantatra. Atao lara-pahamehana ny fananganana ny voamera ny fananana eo anivon'ny synodam-paritany sy ny fitandremana ary ny fiangonana manerana ny sahan'ny FJKM. Faharoa, misy ny fitondrantsika fiangonana mpino FJKM rehetra ambavaka isaky ny alatsinainy amin'ny 7 alina mba ho voatsangana sy asa tsara amin'ny voamera ny fananana sy ny sampantsarahany fampamokarana. Fahatelo, misy ihany koa ny fandaharana fantaro ny fananan'ny FJKM ao amin'ny radio fahazavana isaky ny alatsinainy farany amin'ny volana amin'ny fitora sasany mahery 5 ariva. Ny rakitra dia azo amin'ny alahady ny FIFA dia arotsaka ao amin'ny kesy varavarana 700 na arotsaka amin'ny compte laharana 100 111 011 348 BOA Antaninarenina. Ny komity FIFA Pobe dia mametraka lamina ahafahana manao tolo-kevitra sy fanamariana ary famana olana mahakasika ny fananan'ny fiangonana. Ko manentana fiara-miasa mavitsika avy amintsika mpianakavy ny finoana ny asa fitantanana ny fananana ary misaotra sy mankasitraka sahady amin'ny fifanohanantsika. Ary hoy Jesosy tamin'ny: anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famondrena fa izy dia zanaky Abrahama koa. Lioka 2022. Antananarivo 13 Novambra 2022 amin'ny anaran'ny komity FIFA lehibe ny sampatarahan'ny fananana sy ny fampamokarana Andriamatoa Andriamanalina Erzo ny filo Andriamatoa Randriamanana Liva Falso. Tonga amin'ny fotoana hanolorantsika ny tenantsika eo an'Andriamanitra tsika ry havana amin'ny alalan'ny fanatitra, ka ao anatin'izany nanao ny hira efa nomanina ny antoko-pira Antsandry Fanantenana. Aorianan'izay dia mantanteraka hira iray ihany koa ny fiananjomaran'ny fanantenana.
Iaraka hisangana isika hanolotra ny rakotra. Mbola iaraka hivavaka isika. Tompo, misaotra anao hatrany izahay noho ny fitiavanao anay. Indro atolotra anao ry Tompo ny tenanay ho fanatitra velona ho anitra kasitrahinao. Ary atolotray koa ireto vola ireto entina anaovana ny asanao. Dia misaotra indrindra Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Tonga ao anatin'izao fotoana manokana ho an'ny tanora sy ny ankizy izao sika ry havana, koa asaina mpanajana hitsangana ireo tanora sy ankizy rehetra hantanteraka ny laharan-kira 7:7. Andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Vavaka isika. Tompo, tonga amin'ny fotoana izay natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora mba handrenesana ny hafatra sy fampianarana avy amin'ny alalan'ny teninao izay ankehitriny. Dia mangataka ny fanahy masinao hiasa aminay tsirairay avy. Koa mitenena Jehova fa miaino izahay mpanomponao. Amen. Petraka isika. Sakafo ny baibolintsika araka izay hita amin'ny filazantsara ny Lioka. Lioka 7:10. Ovakitsika ny eo amin'ny andininy 10 ihany. Lioka 7:10, ny andininy 10. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Iza moa rakizy ilay zanak'olona ambara eto? Jesosy. Enoy ingety tantara iray ity Nisy ankizy vavy atao hoe Lita, ialana tsiny ho an'izay anarana mitovy. Izy dia zanaka vavy tokan'ny ray aman-dreniny, ary olona tena manan-katao tokoa ny ray aman-dreniny, izany hoe tena mpanan-karena teo amin'ny tanàna. Rehefa izany dia azony Lita avokoa izay rehetra angatahany, izay rehetra niriny, ary dia tena niaina tamin'ny fiainana feno fiadanana izany raha izay no ilazany azy. Nampalahelo anefa rakizy dia tsy mbo niraharaha izany hoe fivavahana sy finoana Jesosy Kristy izany i Lita. Ny ray aman-dreny raha teo koa dia variana tamin'ny fitadiavana, ka tsy dia nanerina nandefa ny Lita hiditra tany am-piangonana na hianatra ny Spaa10.Alahady. Naman'ny Lita anefa rakizy dia tsy nitsahatra ny taona azy mba hivavaka sy hianatra ny Spaa10.Alahady. Indray andro ara rakizy dia zavatra nampalahelo no niseho, satria dia tratra ny loza-pifamoivoizana ireo ray aman-dreniny Lita ka niara-maty. Nanomboka teo rakizy dia tena niova ny fiainan'ny Lita, satria tsy nisy ray aman-drenina vita ny sitrapony intsony izy, tsy afaka nirehare tamin'ny fananam-bola intsony. Nalahelo dia nalahelo i Lita, ary tena kivy dia kivy tokoa noho izany fiainan'ny ova izany.
Nitomany isan'andro ilita, ary tsy tantsony izay lalakalehany. Tsarony ny tenin'ireo namany izay taona azy mba hivavaka. Dia nandohalika ilita rakizy. Rehefa nandohalika izy dia nivavaka, nifona tamin'Andriamanitra, nitomany. Ary rehefa vita izay dia nisokafany ny Baiboly. Rehefa nanokatra ny Baiboly izy dia io filazantsara ny lioka toko 7:12 io no tonga teo amin'ny masina. Efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Teo lita rakizy dia nanomboka nivavaka ary niditra ho isan'ny mpianatra Spaa10.Alahady. Rakizy malala ry tanora. Aoka tsy ho variana amin'izao fiainana mandalo izao isika, indrindra ny filan'ny ratsy rehetra. Miverena mivavaka fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Amen. Hivavaka isika. Jesosy, mbola misaotra anao izahay noho ny teninao izay nampianatra anay anio. Faly tokoa izahay Jesosy fa efa tonga ianao hitady sy hamonjy ny very. Matoky ary izahay fa isan'ny efa voavonjonao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny ametrahanay izay rehetra mahasoa anay. Amen. Hivavaka isika. Ray eo, misaotranao ny amin'izao ora sy fotoana izao, izay ahafahanay indray miaina ary mandray ny afatrao. Ampanginy Tompo izay rehetra tsy namboleninao aty anatin'ny fonay mba azahoanay mandray izany teninao izany, ary sokoafy ihany koa ny fonay ao tany lonaka anindriny ny voza ao afafin'ny mpanomponao. Dia ampairato aminay Tompo ny teninao anio, fa ny teninao dia ain'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Tonona sy angatahana amin'ny anaranao izany. Misaotra Tompo. Amen. Iaraka maki ny tenin'Andriamanitra tsika tompoko. Zany dia ho atomboko tsika ao amin'ny Ezekiela toko 4:7-10. Ezekiela 4:7-10. Rehefa hitatsika dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, mamina ny hamelezana ny mpiandry ondrin'i Israely. Eny mamina ny ka ataovy aminy hoe: izao no lazain'i Jehovah Tompo. Loza ny mpiandry ondrin'i Israely izay mamahatena, moa tsy ny ondry fa ny tokony andrasan'ny mpiandry. Ny tavony dia haninareo, ary ny volo ny tafianareo, ny nafay vonoinareo, nefa ny ondry tsy mba andrasanareo. Tsy manatanjaka ny malemy ianareo, na manasitrana amin'ny marary, na manamatra amin'ny folaka, na mampodiny ny roaina, na mikatsaka amin'ny very, fa loza loatra ny fampanimponareo azy. Dia miely izy, satria tsy misy mpiandry, ary rehefa miely izy, dia tonga rembo ny bibidia rehetra. Mirenireny eny an-tendrombohitra, tsy eny amin'ny havoana, andraindraina rehetra ny ondriko, eny amin'ny tany rehetra no elezan'ny ondriko, ary tsy misy mitady na miay izy. Ka mianoa ny tenin'i Jehovah ianareo ry mpiandry ondry. Raha velona koa aho, hoy Jehovah Tompo, noho ny nababoan'ny ondriko sy ny nahatongavan'ny ondriko ho rembo ny bibidia rehetra, satria tsy nisy mpiandry azy, fa tsy nitady ny ondriko ny mpiandry, fa ny namahatena kosa ny nataony, ka tsy namahana ny ondriko. Dia mianoa ny tenin'i Jehovah ianareo ry mpiandry ondry. Izao no lazain'i Jehovah Tompo: indro avy hamely ny mpiandry ondry aho, dia ampamoahako ny amin'ny ondriko izy, ka hisoriko tsy handry ny ondriko intsony. Dia tsy hamahatena intsony ny mpiandry ondry, fa hovonjeko eo amin'ny vavany ny ondriko, mba tsy ho azony hohanina intsony.
Lioka toko fa 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Lioka toko fa 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky any Jeriko. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy izay lehibe ny mpamorietra sady nanan-karena. Ary nitady ahita izay Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny abetsahany ny olona mifanetry sady fohy izy. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika aviavy izao an' Jesosy fa efa andalo tamin'izany lalana izany izy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandra nanao taminy hoe, Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ao anio. Dia nidina faingana izy ka hanampy an-trano azy sady faly. Ary raha tonga ary nahita izany izy rehetra dia nimonmonina ka nanao hoe lasa nandeha hian-trano any amin'izay lehilahy mpanota izy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe, indro tompoko, ny atsasaky ny fananako omeko an'ny malahelo. Ary raha misy ny zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia honerako avy efatreny izany. Ary hoy Jesosy taminy, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena. Fa izy dia zanak'Abrahama koa, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Hofaranana ny vakiteny araka ny epistily ho an'ny Romanina toko fa 7 raisina amin'ny 9 ka hatramin'ny 14 farany. Ary tokony hanao izany indrindra isika satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny fahatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninoantsika. Efa ho lasa ny alina ka efa mbe akaiky kokoa ny andro. Koa aoka ariantsika ny asa maizina ka hitafiantsika ny fiadiny mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, sy amin'ny filalaovan'ny ratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijejojejoana, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana. Fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miay ny amin'ny nofo antanteraka ny filany. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Iara hitsangantsika riavana, iara iredona ny hira FFPM laharana fa 500 melohan'ny hitsanganan'ny mpanompon'Andriamanitra izay toro ny tenin'Andriamanitra amintsika.
Rehefa malala rehetra amin'ny tompo mbola ampitomboina ho amintsika rehetra anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny tenin'Andriamanitra izay akanany afatra ho antsika ry havana amin'ity fotoan-dehibe hatrehintsika ity dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Lioka toko 7:20 ny 7 sy ny 10. Lioka toko 7:20 ny 7 sy ny 10 mivaky toy izao ny anaran'ny tompo izany. Areo Jesosy taminy, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanaky Abrahama koa, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Tantara anankiray izay tonga amin'ilay fomba filaza mahazatra hoe efa lala masaka, efa hainy rehetra izany tantarany Zakaiosy izany. Zava-dehibe rehefa tena haitsika tokoa ny soratra masina, fa manakambarantsika manokana izy amin'ity anio ity izay andraisantsika ny fomba fijery anankiray eo amin'ny lafiny antsoina hoe fitantanana ny fananana. Ny zavatra anankiray izay manaitra ohatra ao amin'ny mpanoratra ny filazantsara efatra dia i Lioka irery no mitantara ity momba ny Zakaiosy ity. Avy hatrany dia misy fanontaniana zany hoe fa maninona ireo mpanoratra ny filazantsara telo hafa no tsy mitantara izany? Efa endrika anankiray isehon'ny fitantanana saadia izany, fahaizana manasongadina izay ananany ny tena ary mampiasa izany mba hamonjena ny hafa. Efa ampara amin'ny ten'Andriamanitra sady zany ety am-piandohana. I Lioka rehefa nitantara ity tantarany Zakaiosy ity dia tsy mbola isika rehetra mpino kristianina ankehitriny ihany aloha no tao an-tsaina, fa nanoratra izany izy tamin'ny lehilahy anankiray atao hoe Teofilo, ary io Teofilo io dia tsy hafa fa olona nanana anjara toerana lehibe teo amin'ny fitondram-panjakana Romanina. Ary araka ny voalazany amin'ny Lioka toko 1 ny 1 hatramin'ny 7, io Teofilo io dia mpianatra katekomen'ny Lioka. Zany hoe lehilahy anankiray izay nahatsiaro ny mahazava-dehibe ny tombona amin'ny finoana, fa na dia eo aza ny anjara toerany amin'ny mampitondra fanjakana ambony azy dia nahatsapa i Teofilo, fa tena ilaina ny fiainam-panahy, ilaina ny mitomba amin'ny finoana mba hahazona misitraka an'izany famonjena raisina ao amin'i Jesosy Kristy tompo izany. Isika hoe nanana fomba fijery manokana mihitsy i Lioka rehefa nandinika ny fampianarana natao amin'i Jesosy, nandinika ny fiaina amin'i Jesosy teo anivon'ny firenen'i Israely sy ny fifandraisany tamin'ireo karazan'olona maro samihafa. Rehefa dinihana akaika ity tantarany Zakaiosy ity dia nanaitra ny fahitana fa misy mpamaro toetra miisa 10 nilazana any Zakaiosy. Mpamaro toetra miisa 10. Amin'ireo mpamaro toetra miisa 10 ireo, ny 7 amin'ireo dia milaza zavatra miiba na hoe zavatra ratsy momba ny Zakaiosy. Ny 3 amin'ireo dia mba milaza kosa zavatra tsara momba ny Zakaiosy, ary Jesosy no nampiasa ireo mpamaro toetra 3 tsara ireo. Malavisary an-tsaina ange
ny zavatra ny aina ny zakaiosy izay nomeny olona famarita toetra ratsy miisa 7 ary mba nanana kosa famaritana toetra tsara anankitelo iza no nomeny lantsa zavatra voatsika mantsy matetika dia ty raha isika nomeny olona famarita toetra ratsy ary be diaibe dia tsy vitsy mitezitra tsy vitsy no rangitra ahoana kosa zavy ny mpantenitenen'ny ohatran'izany lasana dia ny atranany amin'ilay lehilahy mpanota angazay ihany ny mpanota afaka mitezitra mihitsy i zakaiosy rehefa nitenenany olona an'izany fa tezitra ve izy tsia ary zany fa fampianarana lehibe meny ten'Andriamanitra atsika sady raha ohatra ka misy olona miteny ratsy ianao na milaza zavatra ratsy momba anao Andriamanitra kosa mba milaza zavatra anankiray tsara momba anao ny teniniza nomenao lanja zany ny tenin'Andriamanitra fa jereo angeny fiainantsika andavanandro hoe zaho ny mba nataony an'izao zaho ny mba lazana ataoko mahita ny anarako ny anaranao efa hitan'ny olona hatramin'izay izay tena nataony zakaiosy ary zay ny fianatra ho atsika ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ilay famarita toetra anankitelo tsara avy amin'Andriamanitra no noraisiny fomba pilazako matetika no hoe mba maiza mianatra na dia ny fahendrena malagasy fotsiny ihany aza raha olona rainy tsy ty mitotoko batavy fa ndraindray ny olona raha misy zavatra maharatsy tenenina aminy dia eny dia misafoka fa maninona raha mba mitotokoba dia amin'izay mba mihamatavy ny tena izakaiosy dia ilay mpamaritoetra anankitelo izay nomeny Jesoa no noraisiny ary izany nanova tanteraka ny fiainany zakaiosy ny anankiray voalohany amin'ireo dia ny namerena ny Jesoa azy mihitsy tao anatiny ny anarany fa iza ny anarany zakaiosy inona ny dikany anarana hoe zakaiosy ny dikany anarana hoe zakaiosy dia izao ilay mahateo ty ilay mahate hanaja fatratra ilay mendrika ilay tiany mazava sy madio zany angano nitranga tao amin'ny fiainany zakaiosy tsy zany nitranga tao amin'ny fiainany zakaiosy tsy ilay mahateo ty fa ilay mahate hamony i zakaiosy tsy ilay mahate hanaja fa mahate hanompa azy satria mampamoretra azy tamin'izany fotoana izany angalariny ny volan'ny olona ampidiriny aponja zay tsy manaiky andohetra rangitra amin'ny zakaiosy ny olona mba zakaiosy ny anarany nefa jere ty ataony mahatezitra mahasorena zany hoe ny mifanohitra amin'ny anaranao no mitranga eo amin'ny fiainanao rehefa tsy miaraka amin'ny Jesosy Kristy marina ianao mety rakoto mandamina ny anaranao nefa manakorotana fianakaviana azonao hitarina zany ohatra zany rehefa tsy miaraka marina amin'ny Jesosy ianao rehefa tsy tonga ao aminao marina ny famonjena hafa ny zavatra mitranga ao anatin'ny fiainanao tahaka izay nitranga tamin'ny zakaiosy fa rehefa nanaiky amin'ny Jesosy hiditra ao atraminy i zakaiosy naveriny Jesosy tao amin'ny zakaiosy ny tena hevitry ny anarany ilay mahateo ty ary saretsaina nge nozarainy zakaiosy ny fananany zareo moa tsy ny volany ihany ny fananany navoaka ny seza ty omenany rasoa ity vili ty aterinany amin'ny Josephine ity matetika rehefa mandinika an'io soratra masina io izay mba ahoana re ny eritreritra vadiny zakaiosy amin'ity zavatra natao amity fa ohatrany tsy nresaka tamin'ny madama izy apetrany dia nalefa
satria nahoana satria tena nyetanetana ny fony zaka io tsy netiny nataoko andeha hanonitra aho ary de nizary izy tena lasa zaka io sy tena izy rehefa tafahoana marina tamin'i Jesosy Kristy ray zay fa ilay mpamary toetra anankiray faharo izay nilazany Jesosy azy hitantsika eo amin'ny 5 dia hoy izy hoe anio no tonga amin'ity trano ity ny famonjena fa izy dia zanaka Abrahama lay teny hoe zanaka inona moa ny tena dikany hoe zanaka araka ny soratra masina tsy miresaka teny malagasy eto fa inona no ambara amin'ny teny fototra ny dikany hoe zanaka ny teny fototra dia milaza hoe ilay loharano madio ilay heriny ho avy ilay mpanova fiainana ary ilay fomba tsotra indrindra amantarana amin'ny toetrany ray aman-dreniny ilay fomba tsotra indrindra amantarana ny toetrany ray aman-dreniny Isakaiosy rehefa hitany Jesoa fa nandray an'ilay famonjena dia nanomboka nizara ny fananany dia Jesoa wow tena tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe zanaka ity lehilahy ity ary zanaka izy zanaka Abrahama denga tsika narangarana any amin'ny Genesisy ny tantaran'izany ny lehilahy atao hoe Abrahama zany zay fantatsika loatra natsoin'Andriamanitra hiala tany amin'ny toeram-ponenana zay efa mba nanantenany hoe eto aho zany mba manao retirety mba efa mihinana zay azo sisa no tairin'Andriamanitra tampoka dia hoe miala amin'ny taninao sy ny havanao miala amin'ny tranony rainao makany amin'izay tany zay aleko asehoko anao miainga indray ilay antidasy ilay antibavy ho any amin'ny tany tsy fantatra mivadin'ny Abrahama koa aza saramana hoe holy shit Abrahama mbola tetray vesika ande sao efantitra sao lasa nandao ny zavatra rehetra nananany fa rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana izay nanentin'Andriamanitra nakany amin'ny toerana nisy ny zanak'Israely ankehitriny rehefa tonga tany izy dia akory ny habeny ny fananana indray nomen'Andriamanitra azy rehefa mamaky ianao ny amin'ny Genesisy 5:20 Genesisy 5:20 ny 9:5 dia zao nambara ny tenin'Andriamanitra dia natolotra Abrahama ny saka izay rehetra nananany natolotra Abrahama ny saka izay rehetra nananany fa isaka inony Abrahama zanany dia natolotra Abrahama any Isaka izay rehetra nananany satria Isaka dia zanany rehefa hitany Jesoa Isakaiosy nanomboka ny zarany fananany dia hoy Jesoa tena zanaka Abrahama tia manao tahaka ny nataony rainy ihany ny zanany ianao zany sao raha tena tafiditra ao anatin'ny zanaka Abrahama kosa ny ianao dia inona ny tsy maintsy ataonao maninona mizara koa ny fanananao alahady ny fifatsikanyio fahaizana mitantana ny fananana izany Zakaiosy zany dia voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra fa nanan-karena ijereo kely eo amin'ny Genesisy 5:20 amin'ny Genesisy 5:20 dia izao nambara ny tenin'Andriamanitra momba ny Isaka 12:20 sy ny 7:20 dia namafy tamin'izany tany izany Isaka sady efa nahazo fananana mbola maninona indray mbola mamafy indray ka nahazo zato eny tamin'izany taona izany satria efa notahiny Jehovah izy
ary nanakarena raha lehilahy nandrosy ny tombona baratongany ho mpanjato be indrindra ohatra mitovitovy zany anaran'izany a. Wow, nomena fananana dia avy eo mbola maninona, mbola mamafy indray izy a dia lasa nanakarena. Rehefa mijery ianao ery amin'ny ilay lioka toko 7 ny andininy faharoa, io izy hoe arindro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy, ilay lehibe ny mpamoryetra, sady nanakarena ilay famaritana tany amin'ny Isaka zanaky Abrahama. Dia hitanao any amin'ny famaritana nahazo an'ny Zakaiosy zay nambara amin'ny Jesosy hoe ary izy koa dia zanaky Abrahama. Ary zay ilay famaritana toetra fahatelo, Zakaiosy ny voalohany, zanaka ny faharoa, ary ny fahatelo zanaky Abrahama. Ny afantarantsika hoe Abrahama matetika dia le hoe ilay rainy mino, tena mariny zany. Fa ny dikany hoe Abrahama ihany koa, Abrahama zany ny resaka eto fa tsy Abrahama. Ny dikany hoe Abrahama dia ilay be fitiava, ilay mora mihetsi-po, ilay mora mangorakoraka olona. Fa anisan'ny dikany hoe Abrahama dia le hoe ilay mpikarataka. Tsy mbola nisy ny resaka loatra anao an'izany ilay mpikarataka. Entsana be i Abrahama raha hikarataka. Ary zay ny nahatonga azy niala avy any amin'ny toerana anankiray, tsy nitondra na inona raha fananana, fa noho ny efa ody-mandry izy nanakarembe no zarainy nomeny anisaka zanany. Satria i Abrahama dia tena mpikarataka fatratra, ary isika zany raha zanaky Abrahama dia zanak'ilay izy, zanaka mpikarataka. Ary zanaka mpikarataka pikaninona, mpikarataka koa, fa tsy mihinana zay azo fotsiny. Ny problema ny akamaroan'ny kristianina amin'izao fotoana izao, mienana zay azo fotsiny. Dia isaky ny ray volana zany dia ny farany lasa kristianina zazakely. Ny kristianina zazakely dia tsotra fotsiny azy, meoany zaza mantsy rehefa mitomany dia zay midikany nioa, aiza ma nioa. Fa tsy izany ny taranaky Abrahama. Ny taraka ny Abrahama dia mikarataka izy. Atao mpamaranana dia tiako ny milaza aminao fa araky ny nanaovan'Andriamanitra antsika olombelona, tsy misy amintsika na iray aza ka tsy manan-karena. Tsy misy zany hoe olona no aren'Andriamanitra ka tsy manan-karena. Ny arena ananana tsy mitovy. Misy olona zao tena manan-karena fahantrana, eo zany tena be dia be ao aminy. Inona ny dikany hoe manan-karena? Ny dikany hoe manan-karena dia zao mila mizara ianao raha vao manan-karena. Ka rehefa ny olona anankiray manan-karena fahantrana, raha manana fahantrana 50 kilo izy, ka zarainy amin'ny olona 50, 1 kilao avy zany ny an'ireny, dia firy sisany azy? Tsisy tsany. Ny problema tsika dia izao, tsy mahay mizara titena. Ka namanitra azy, alao ihany say mba antrako, ny arenanay tsy zarainaiko. Ore olona, anjaratsika ny mandinika tsara. Inona no arena napetrak'Andriamanitra eo am-pelatananao ka tsy maintsy zarainao? Satria ny atao hoe harena dia izay tsy maintsy zaraina, izay tsy maintsy atolotra. Fa rehefa mahay mizara ianao dia jereo ny nataon'Andriamanitra teo amin'ny sainany Abrahama, ampitomboin'Andriamanitra avy zato eny izay nozarainao. Ary mariny zany ho an'ny olona miaina ny finoana sy ny fitiavana. Fa raha ohatra ka tsy mahay miaina ny finoana sy ny fitiavana ianao, sady tsy Zakaiosy, no tsy zanaka, no tsy zanaky Abrahama,
enganeka tsy atao hoe sady tsy zanak'Andriamanitra ho avy ny krismasy malaza lay tenin'Andriamanitra hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao toy izao nomeny fa tsy hoe nozarainy ny tena fitiavana manome ary rehefa manome dia tena manome amin'ny fitiavana toy izao mitiavan'Andriamanitra izao toy izao nomeny ny zanan'lahy tiokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay ny fahaizanao manome sy mizara ny fanananao amin'ny hafa dia midika fa zanak'Andriamanitra ianao ary mitondra fiainana mandrakizay eo anivon'izao tontolo izao. N'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Io mibavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra raisy zanakary fanahy masino, midera sy mankalaza mame voninahitra anao izahay. Andriamanitra tsy tosy mandrakizay ianao. Midera anao izay satria ny lanitra ny seza fiandriananao, ny tany no fitoeran-tongotrao. Midera anao izay satria ianao ilay Andriamanitra mpamorona sy mpahary izao rehetra izao. Izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Misaotra anao izay no ny asany fanahinao masina, nitarika anay tsiraray avy, tonga eto amin'ity temponao masina ity izahay. Tsy hafa tokoa ity fatranon'Andriamanitra sy vavahadiny lanitra. Toerana masina enona ianao, toerana masina hitadiavanay ny tavanao. Misaotra anao izay no ny amin'ny teninao izay mamerina ny finoana sy ny fanantenana ty anatinay. Mampianatra anay tokoa ny teninao ary nambara ny teninao fa anao ny tany izay rehetra eo aminy. Izao rehetra izao sy mimponina eo aminy. Anao ny volafotsy, anao ny volamena, nampindraminao karazana fananana maro samihafa izahay. Ary menao ho tantananay tsiraray avy ireny. Mizaha toetranay amin'izany ianao Andriamanitray, mba hahatonga anay hizara sy hanome ny hafa. Ary hianatra anao Jesosy Kristy izay efa nanotra ny ainao, na afoy ny tenanao, ho famonjena izao tontolo izao. Misaotra anao izay ny amin'ity alahady masina ity izay ahafahana mitondra mibavaka ny asan'ny fifa, ny fitantanana, ny fananana eo amin'ny FTV-FJKM, eo amin'ny fitandremana ny synodam-paritany, mametraka ny filosy ny birao, ny tompon'andraikitra rehetra, ny komity rehetra mpitantana izahay. Feno fanahinao masina izy ireo tsiraray avy, ahafahany mihevitra sy misaina tsara izay tokony tantana izany fananana izany. Feno fanahinao masina ny fitandremana ny synodam-paritany tsiraray avy, ary ny fiangonana manontolo amin'ny fananana izay ampindraminao anay Andriamanitray. Dia ahitantana izany tokoa izahay, ahikojakoja, ahikarakara, ahikolokolo, ireo fananana rehetra nomenao anay, ary ahizary izany ao amin'ny hafa fa tsy ho amin'ny fitiavany tena. Vonjeo ny firenenay Andriamanitra, ho firenena matahotra anao Andriamanitra ny firenenay. Kristy ho an'i Madagasikara ary Madagasikara ho an'i Kristy. Ny fiangonanao dia ho fiangonana velona, andro sy fiorena ny fahamarinana, fiangonana mijoro tsara ary manana finoana mahafiorina tsy azo ozongozonina, ka fiangonana mizara tsara ny teny fahamarinana rehetra, mba hahafahanay miaina sy miverina amin'ny teninao ka manka toy izany. Mametraka ny fiainana rehetra eo am-piaratananao izay Andriamanitra. Ny anao sitraponao Andriamanitra no antom-pisinay, antom-pahavelomanay eto amin'izao tontolo izao. Koa fenofanay ianao masina mandrakariva izahay, azonay manao sitraponao, azonay mitandrina ny teninao ka manka toy izany, anananay fiainana be dehibe, anananay fiainana mahafinaritra, izoroanay ho vavolombelonao, ho fanasina sy ho fahazavan'izao tontolo izao, amin'ny sehatra rehetra nametrahanao anay. Mametraka ny fiainana rehetra eo am-piaratananao izay, ny fiainan'ny fiangonanao sy izao tontolo izao. Satria izahay Andriamanitra dia mahatsapa fa ny eo akaikinao no mahatsara anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy no angatahana izany. Ary mariky ny fiombonanay dia sitraka manakamban'izao amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, manasiana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, fa manisikinao, hiatrehanao ny an-danitra, eo anay izay azafana, ary amin'anay, tarany ny anaran'izay ny mekao anay, ary aza tonga ny fanjakanao, manafany
Sotran'Andriamanitra lehibe tsika ry havana fa natotosa sy natateraka izao fanompoam-pivavahana izao dia tonga ao anatin'ny famaranana sahady isika. Dia ary hitsangantsika hanatateraka ny laharan-kira ao amin'ny firana fanampiny 420. Ka ny andininy voalohany tanterahantsika mialohan'ny tsodrano izay apetraky ny ray aman-dreny ao amin'ny barom-piandraikitra foibe, ary ny andininy faharoa ao aorianan'ny tsodrano. tanteraka amintsika rehetra ne nitsodrano tononina amin'ny anarany tompontsika. Andriamanitry ny fiadanana izay nitondran'i Jesosy tompontsika mpiandrondro lehibe, hiala amin'ny maty, mitondra ny ran'ny fanekena mandrakizay. Izany tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay kasitrana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ho azy eny ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery any eny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.